Fidio Tojo Ravalomanana. Apio aho afahako manampy anareo fa tsy maintsy andeha andrombaka amin'ny fandresentsika amin'ny salany isafarak'izay mavesatra dia izay mavesatra. Ary izahay dia mpitondra endry satria manana vahoaka endry fa tsy ohatran'ilay vehivavy miteniteny foana ireny. Ary tsy maintsy ho tonga any amin'ny ligne d'arrivée isika. Ary efa tazantsika etsakakety sahady zany ligne d'arrivée zany dia ny lapan'ny tanàna Antananarivo na ny hôtel de ville. Isaotra an'Andriamanitra amin'izao andro lehibe, andro fitombohan'ny fanovana eto Madagascar ny andro androany, ary tsika rehetra izao ilay fanovana fa tsy olon-kafa. Ampy izay ny Abdala politika fa andao hiditra ny Abdala fanovana isika. Ndao arahantsika amin'ity vidéo ity ny Fampielezan-Kevitra andro voalohany ho an'ireo candidat izay tena nisongadina teto Antananarivo renivohitra. 7 ny isan'ny candidat ho ben'ny tanànany Antananarivo renivohitra fa 3 tamin'izy ireo ihany no nanomboka ny Fampielezan-Kevitra androany. Ao anatin'izany candidat Harilala Ramanantsoa, candidat ben'ny tanàna natolotry ny loko volomboasary na vovonana Irmar. Ny faharoa Tojo Ravalomanana, candidat natolotry ny antokotiko Madagascar. Ary ny fahatelo candidat Tahina Razafinjoelina. Tsy nanao fihetsiketsehana kosa ny sisamby ny toy ny Gasy Fenso, Randremampiona Joseph Martin, Monja Roindefo ary Ndriana Razanamasy. Ndao arahantsika ireo candidat nanomboka Fampielezan-Kevitra androany. Ndao atomboka antsika amin'ny candidat laharana fa 4 dia tsy iza zany fa Ravalomanana Tojo. Ity filaharam-be dia tongotra nandrakotra ny Analakely ty anisany namarika ny andro voalohany tamin'ny Fampielezan-Kevitra ny Tojo Ravalomanana. Hitantsika amin'ny sary io fa tena rakotra tanteraka ny lalana. Ity dia tongotra ity dia tongotra ny azo any magro be oririka. Toy izao ny lahateny nataony Tojo Ravalomanana tamin'ity Fampielezan-Kevitra voalohany izay nataony ity. Ny voalohany, nisaotra ny vahoaka rehetra tonga nanatrika ny Fampielezan-Kevitra andro voalohany izy. Manarak'izay nampafantatra ny vahoaka izy fa hiatrika fifandonana ny herin'ny maizina sy ny mazava. Ary Tojo Ravalomanana no herin'ny mazava tsy maintsy mibata fandresena. Ny fandresena izay resana eto dia tsy fandresena tsotra fa fandresena amin'isa mavesatra izay tena mavesatra tokoa. Fidio Tojo Ravalomanana. Amin'ny 11 Desambra iza fiditsika. Zay. Ka zao ifandona indray ny aizina sy ny mazava. Iza le misy atika? Zay. Ary zao tsarovy fa tsy ny aizina no manjaka mandrakizay afan'ny mazava. Zany hoe isika zany le ekipa mimpandresy, isika no mazava ary tondra vahoaka n'Antananarivo any amin'ny mazava tsika fa tsy any amin'ny maizina. Mety amintsika zany. Ka zao manetana antsika rehetrarehetra ho tonga mpifidy entaniny any tokantrano tsiraray avy dia miverina reto ny vehivavinay izay tena rôle ary ny vehivavinay dia tena tompon'ny tanàna. Ary izahay lehilahy dia anefa ny adidinay hijoro izahay lehilahy ary izahay dia mpitondra endry satria manana vahoaka endry fa tsy ohatran'ilay vehivavy miteniteny foana ireny. Azonareo zany ka zay no hoe la afidi-pitentsika le izy mbola misy toy amin'ny programa za matoky anareo ary nareo matokisana. Apio aho afahako manampy anareo fa tsy maintsy andeha andrombaka amin'ny fandresentsika amin'ny salany isafarak'izay mavesatra dia izay mavesatra. Fanampin'izay nandray fitenenana ihany koa i Andriamatoa filoha teo aloha marika Ravalomanana nanamafy izy hoe fidio i Tojo Ravalomanana. Betsaka no nieritreritra hoe no finganina i Andriamatoa marika Ravalomanana dia tapitra treo no momba azy fa diso tena diso izany. Masamilaza i Andriamatoa marika Ravalomanana fa tsy ilany olona i Ravalomanana. Indreto Tojo Ravalomanana fidio lazao ny namana, lazao ny fianakaviana, mpiara-mivavaka sy ny sisa
fa tsy maintsy tafavoaka-pandresy isika raha miaraka. No amafisiny filoha teo aloha marika Ravalomanana ihany koa fa izy ireo no tena mpanohitra, izay tena manohitra hatramin'ny farany ary tsy maintsy tafavoaka-pandresy. Manana raiky amby 20 andro tsika iteny hoe fidio ka nany zay toerana misy anao rehetrarehetra any fidio leo andro fa zao zara tiako resana aminareo ry vahoaka tiako Madagascar sy vahoaka mpanohitra rehetra tena mpanohitra enoy tsara miaraka amin'ireo firaisakina sy ireo limpivoarana rehetra tsy sangisangy ty fa tena izy tsy akandasity fa matoa mijoro eto amin'ireo amin'izao fotoan'izao dia no hitotso zay Ravalomanana satria no nanantena fa hoe tsisy tsony zany Ravalomanana zany azafady aiza nandoavako 125 milliards reto men'Andriamanitra tolotsaina foana zay mahatonga anareo mihira hoe mifakiganao sy mifaizanao Ravalomananao hita ny avy teo amin'izay aho tsy aky tsy tsony ty mba zay fa samy gaga daholo ka tsy nampozine nefa hay misy azy eo arinao tsy nanantena mihitsy zay tena diso mikatsy anka miteniteny foana ry milaza hoe zay orange tsy azo anina akamely ty fa tsy ary tsitsitsy zany mbola misy rano miteny ny sasana zay kengena mitovyanareo mpanohitra lakitsy miteny hoe zay tena mpanohitra fo diso be mihitsy zany zay mahatonga atsika milaza hoe andro ary tiantsika fahefana. Toy izao hitantsika amin'izao sary zao ny andro voalohan'ny Fampielezan-Kevitry ny candidat Harilala Ramanantsoa, candidat natolotry ny Irmar. Teny amin'ny gara Soarano no safidiny candidat Harilala Ramanantsoa nanomboany ny Fampielezan-Keviny. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia saika hitatazana tary daholo ireo lohandohany ao amin'ny vovonana volomboasary. Tsy lazantsika fa tsy Mamy Ravatomanga, Lantro Akotomanga, Augustin Andriamananoro, Solombabahoaka Fidiniaina sy ny sisa. Toy izao tazantsika amin'izao sary zao ny fidiran'ny candidat Harilala Ramanantsoa. Notsenain'ireo mpikambana ao amin'ny loko volomboasary tamin'ny oroka tamin'ny takolaka izy. Nitsena azy tamin'ny oroka tamin'ny takolaka daholo ny akabetsany. Tsy lazantsika fa tsy ny Mamy Ravatomanga, Lantro Akotomanga, Augustin Andriamananoro, Solombabahoaka Fidiniaina ary ny vady malalan'ny Harilala Ramanantsoa nanome bizo azy teo amin'ny molotra. Toy izao ny kabary nataony Harilala Ramanantsoa tamin'ity Fampielezan-Kevitra andro voalohany ity. Mbola notazominy ihany ny teniny fa olona mafy, candidat mafy izy ary tsy maintsy tafavoaka-pandresy. Nampiasa tenin'Andriamanitra ity candidat ity toy ny efa fanaony loko volomboasary, toy ny hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza no asakana antsika. Ny fandresena ho izy dia efa hitataratra ary efa hitatazana ery ny lapan'ny tanànan'ny Antananarivo. Ary tsy maintsy tafita ery amin'ny arrivé isika ho ity candidat ity. Eto amin'ny Gare no PK0 eto no ligne de départ ary tsy maintsy ho tonga any amin'ny ligne d'arrivée isika ary efa tazantsika etsakaiky eto sahady zany ligne d'arrivée zany dia ny lapan'ny tanàna Antananarivo na l'hôtel de ville. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika. Antananarivo dia manana ny asiny, manana ny tantarany, manana ny toerany eto amin'ny firenena, indrindra fa ato am-potsika tsirairay.
tanàna izay mendrika An-Tsary indrindra avy amintsika sy ho antsika rehetra tsy akanavaka. Andresy itsika ary tena andresy ho an'ireo renim-pianakaviana indrindra ho an'ireo vehivavy manano tena izay miandrandra fanohanana, fampiofanana. Toy izao kosa ny fampielezan-kevitra andro voalohany any candidat Tahina Razafinjoelina. Nandeha tongotra niaraka tamin'ny vahoaka marobe niazo ny kianja be ny Mahamasina izy. Hitantsika amin'ity sary ity zany rehetra zany. Ari kiri manja, au sote maratio kiri Fabia. Aware, Abdala le fiarat. O cara fe. Dawar. Alefa. Tsara mariana fa tetsy ivelan'ny kianja be ny Mahamasina izy ireo. Toy ny tamin'ny andro ny etsika fotsy ary nampatsiahy izy ireo ny etsika fotsy mihitsy ity fampielezan-kevitra andro voalohany ity. Tsotra dia tsotra ny kabary nataon'ny Tahina Razafinjoelina candidat larana faharoa. Andro fiatomboan'ny fanovana androany hoy izy. Tsy mila mijery lavitra isika hoy izy. Isika vahoaka no tompon'ny fanovana. Ampy izay ny adila politika fa andao anomboka adila ny fanovana isika. Saika hitatazana teny ny ray aman-dreny politika izay manohana azy toy ny Constant Ravelson, président Lala, Désiré Ranirso, Jean-Jacques Ratchetson, toavina Ralambomahay sy ny sisa. Dia manasa antsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra amin'izao andro lehibe, andro fiatombohan'ny fanovana eto Madagascar ny androandroany ary tsika rehetra izao ilay fanovana fa tsy olon-kafa. Ampy izay ny adala politika fa andao hiditra ny adala fanovana isika. Tanora ny vahaolana ary tanora koa no hiaran'ny fanabeazana mahomby hitondra amin'ny asa maharitra eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana voalohany izao. Anenika Madagasikara ny asa maharitra fa aza matahotra nareo. Ho raisitsika ampifaliana reto ray aman-dreny mpitarika antoko. Mbola misy ray aman-dreny Andriamatoa Ravelson Constant. Izy mba iangaviako koa mba hiakatra azafady marina fa teritery ny toerantsika fa anetsika ny vola tsy lanina amin'ny rendrarendra fa lanina amin'ny asa volatsika ka izao fotoana iarahantsika izao dia tena mahafen'ny fo satria raha tsy nisy artiste anetsika dia izao ny olona vory saitsainy tsara raha nisy artistetsika ve tsy ho feno ambaka ny Coliseum. Dia amentsika ny zoky ray aman-dreny izay zokiny ara-taona ny fitenenana dia amena ny tsara ihany raha tsongaitsika eto ihany koa ny lahateny izay nataon'ny Ajo Andrenenarivelo, filoha mpanorona ny antoko politika MMM na Malagasy miara-miainga. Nitamberina tao an-tsainy ny hetsika fotsy izay nanaovan'ny aina tsy ho zavatra mba hitondrana fanovana, hitondrana fiovana teto amin'ny firenena. Toy izao nanomboan'ny lahateny. Nisaotra an'Andriamanitra izy fa tafaverina teo amin'ny toerana izay nanaovan'izy ireo hetsika fotsy teo ivelan'ny kianja be ny Mahamasina. Akanjo fotsy hoy izy no nanaovana tamin'izany ary mbola akanjo fotsy ihany no anaovantsika ankehitriny. Arak'izany hoy izy tsy misy zava-baovao eo fa fanohizana ny tolona izay efa natomboka tamin'ny taona 2024. Amin'ny alalan'ity fifidianana be ny tanàna ity hoy izy no hitondrantsika fanovana hanohizana ny tolona. Tsy manaiky intsony isika vahoaka atao lafika, atao tetezana. Isika tsy miaraka amin'ny mpamitaka sy mpivarotra tanindrazana. Miasa isika ary isika mifanohana, mifanampy fa vitantsika io ary tsy maintsy tafavoaka antsika Tahina Razafinjoelina, tsy maintsy tafavoaka mpandresy isika ary vitantsika io ary isika no tena mpanohitra sahy mijoro
miady ho amin'ny tombotsoam-bahoaka. Ao Zatia hoe volona zatsy volony sodran'Andriamanitsika fa tafaverina eto ndray herintaona lasa marina zatsy marina inona ny akanjo zanaovantsika tamin'izany ataovy mafimafy ka niova akanjotsika sa tsy niova akanjo tsy niovitsika satria tsika inona lay teny tamin'izany tsy voavidy volo androany zay herintaona tioarina satria mbola tsy vity iny dia verina eto ndray zay amin'ny akanjo nanaovanay tamin'izany dia davy ny arsivanaareo any efa mbola ity le akanjo signaly tia raha tsy mandresy Tahina Razafinjoelina eto Antananarivo mila manovitsika ary eto Antananarivo fetim-boan'ny fanovana isika tsy anaky ao ataon'olona lafika tsony manaky nareo sa tsy manaky zanaka Antananarivo tsy fanaovana lafika zanaka Antananarivo tsy atao fitaovana kanavahevana sy akanareny zay ny joronay zay ny elanay zay ny atongavanay eto miaraka aminareo vitatsika io vitatsika zany vitatsika Ita-pamaranana dia zao masamilaza isika efa mbola candidat vitsivitsy ihany tsy laza sika afa-tsy Tojo Ravalomanana candidat Harilala Ramanantsoa ary candidat Tahina Razafinjoelina no nanao Fampielezan-Kevitra andro voalohany. Arak'izany rehetra zany dia mbola tsy tapitra ny lalao fa mbola itoy ary hoarantsika miandalana eto mety hontoy ity fifidianana be ny tanàna ity ary zay koa mamarina ny vidéotsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéotsika amin'ny manaraka indray